Tany Barka commune Lopary district ny Vangaindrano nanohizana fididian'ny ministra ny ponina fampahafantarana ny tombontsoa eo amin'ny fisiny tetikasa avitra mirindra ny arahany tamin'ireo ministra maromaro sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement Christian Tsay. Hanovany tontolom-piainana andavanandron'ny olona marefo no antom-pisiny tetikasa avitra mirindra hampitomboana ny kely eo am-pelatanana sy hialana amin'ny fambolena nentim-paharazana. Mety ahita tombontsoa satria be dia be tany aminay aty malalaka sisy fambolea io avy nahita hoe mety ataony toa tany mingako ity da mety fagnabeazanay izy. Tsy atokangady fanaovana lakan-drano iarovana ny tany mamoringa tsy ho lasan'ny rika sy fambolena mangahazo amin'ny baskety compost izay andrasana vokatra 20 hatramin'ny 30 kilao teto no ny faharombonany ny mpitsitraka sy andriamatoa prime ministre Ntsay Christian ary ireo ministra niara-ty taminy. Namarany ministra ny ponina ramatoa Prince Soafilira fatarina amin'ny alalany paikady ny fitondram-panjakana ny fampivoarany takatrano no tsirairay. Ezaina uraisina ny tanana daholo ny sosialim-bahoaka rehetra ao aminatin'ireo tetikasa ireo amin'ny alalan'ny tosika sy hetsika maro karazana ahafahan'ireo mijoro eny anivon'ny fiarahamonina misy azy eny izay matetika very eo anatrehany faharefona lalina mianjady aminy. Fampandrosoana ho an'ny olona iray ny fanarahana izany. Ny asa avitra mirindra izay nataontsika amin'ity distrika aty ary ato anatin'ny faritra ihany koa mahatratra any amin'ny 7 any. Ny fianakaviana sitraka izay anatin'ny asa maro isan-karazany dia mampidi-bola ho azy roa izay ary indrindra ihany koa ahafahantsika miaro ny tontolo iainana. Sandaina 504 ariary isaky ny adiny 5 isanandro ireto mpitsitraka misy 7 arivo tokantrano mandritra ny 5 taona iara-miasa amin'ny FID.